Ny andritry ny herinandro izao no nisokafan'ny birao manokana tetsy amin'ny village voara izay nandraisana ireo tompon-tany sy tompo-trano izay voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Maro ireo olona liana dia fantatra raha voakasika na tsia amin'ny tetikasa ny taniny ka tonga manatona tena toerana. Hatramin'izao aloha dia mahatratra eo amin'ny 730 eo ny olona tonga aty. Ny olona izany dia betsaka satria liana daholo ange ny olona ahafantatra le tany hoe tafiditra sa tsy tafiditra ao amin'le 100 hectares izay azo lazaina hoe fazy. Hatramin'ny problème sociaux hoentin'ny olona ety hoe mpandovy izy, mividy tany izy, dia vahany aty daholo ny olona. Maro ihany koa ireo ministera izay mandray ireo olona tonga eny. Ao ireo manome fanazavana bebe koa mikasika ny tolotra sy ny tantsorika men'izy ireo, toy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arona Jono izay mikasika ny asa fivelomana sy ny asa fiariana izay mety ampidi-bola azo ataon'ireo tompon-tany sy tompo-trano. Betsaka ny tohana afaka omen'ny ministera satria dia maro ireo tetikasa sy fandaharan'asa izay iantsoroan'ny ministera amin'izao fotoana izao. Ara-pahamehana ho an'ny ministera ny fambolena fiompiana Arona Jono ireo olona izay voakasika ity tetikasa Tanamasoandro ity. Ho an'ireo izay manam-paniriana anao asa fitadiavam-bola, asa fambolena fiompiana Arona Jono izay maniry anao ho lasa matianina amin'io sehatra io dia hisokatra amin'ny varavaran'ny ministera izany handray azy ireo. Tondra fivoarana eo amin'ny fari-piainana izany ilay aktivité vaovao izay iantsoroany rehefa miala eto Tanamasoandro. Efa mijery ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny toerana izay mety amindrana ireo olona ireo. Efa mijery ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anaovana ny atsotsika hoe zone de réhabilitation sociale na hoe ZRS. Dia io toerana io tetikasa io izany dia natao indrindra ho an'ireo mponina voakasika izay ho atao tsy lavitra ny toerana misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Dia eo am-pirarahana tany sy toerana ho asiana an'izany tsika izany amin'izao fotoana izao.